andriandry. Salut. Connexion lente. Ah, Wi-Fi n'est pas sec. Coucou. Coucou Elisiana. Coucou Aiden. Merci. Coucou Léontine. Ataoko coucou daholo aloha izay manao coucou anahy mandrapatonga antsika maromaro. Coucou Nanou, Rasoa Malala, coucou Maman Tandrify, coucou Anita. Tsy haiko hoe misy firy nareo ao. Coucou Niando. Bonsoir Voangy. Coucou Paparine Merline. Coucou Tinayao Sidonie. Coucou Chic Volamena. Coucou Madame Voangy. Maria. Sambarana. Efa maromaro nareo miarahaba antsika rehetra. Maheno anahy daholo nareo e. Za manko tsy dia mpanao en direct ka tsy haiko hoe henonareo asa tsy henonareo aloha. Coucou Mariana. Coucou. Salama daholo ve nareo? Zay aloha zava-dehibe manao ny fahasalamanareo. Za manko salama tsara. Nareo manao coucou reo ve salama daholo? Coucou Tsara Joro, coucou Liam Gracia, coucou Dorella, coucou Mbotimine. Eh oui, maheno Mboti. Sarpidy. Za tsy hijanona ela be fa za koa tsy dia zatra manao anazy ity fa voatery ma-artiste dia tsy maintsy hoe mba misy fotoana kely koa mba hitafatafana aminareo ohatr'izao. Efa haiko mihitsy hoe tsy maintsy hiditra kiala Nadia. Io Nadia io chanteusenay. Zavatra tiako resahana eto izany mikasika an'ilay soirée any amin'ny samedi amin'ny samedi 28 izao. Nisy changement kely zay le toerana, le salle. Fa tsy dia hoe mampiova ninina ilay satria mifanakaiky eo ihany le toerana. Ho an'olona izay eto Paris zao mahafantatra tsara hoe dans le 91 ihany le izy, izany hoe mifanakaiky eo ihany. Dia ataoko angamba hoe tsy dia misy hoe olana loatra par rapport amin'ny déplacement sy ohatran'izany. Mialatsiny amin'ilay feo kasika fa efa iny nahafantaranareo anahy feo kasikasika kely iny. Manao ana daholo izay tafiditra amin'izao manao ana daholo. Coucou Padou Elidobake. Dia mikasika an'ilay soirée amin'ny samedi io zany no resahako eto hoe les soirées zany dans le 91 ny eto Paris mahafantatra an'izay ao amin'ny Lune d'Or le izy, Lune d'Or Villa Be ao ny adressitsika. Dia le izy ninasy au grand complet, izany hoe misy musicien zany ao aoriana akao complet zany. Dia ataontsika ao daholo ny hira taloha rehetra nahafantaranareo anahy, ny hira vaovao coucou daholo. Ny hira vaovao, ny hira taloha,
dia tiana moa izany fa dia hoe manentana anareo izany, manentana anareo rehetrarehetra izay sur Paris izay any amin'ny faritany mba ho tonga maro amin'io 28 mars io mba hanotrina anay e. Nareo le miteny hoe mankafy ninazy tiako be za fanina anao, za tena mankafy be anao, nefa ny eto Paris ihany nefa tsy manotrina akory Avy surtout tonga avy dia izay zany le resaka tiako atao re olona mba tonga avy manotrina ny soirée anay miaraka amin'ny association AS Baobab association AS Baobab ilay izy, dia ilay izy 5e anniversaire an'zareo io AS Baobab io resaka ina moa resaka foot zany, resaka baolina le izy resaka sport zany, sport hoe baolina, dia 5e anniversaire an'zareo zany io dia zareo zany ny groupe Ninas zany no nalain'zareo hoe hanafana an'ilay izy. Dia izay zany no tonga avako eto hoe mba manentana antsika rehetra mba ho tonga daholo amin'io 28 mars io amin'ny sabotsy zao mbola afaka tonga daholo tsika, mbola misy zomara-pisy, mbola misy andro iray, mbola afaka miomana tsara, mbola afaka miova hevitra tsara hoe andeha zany ina misy amin'ny mankafy ary mitendry ny ranao rehefa mibaly. Merci, mankasitrako. Dia ohatran'izay le izy veriko foana le daty fa indraindray le olona manko hoe oviana ao amin'ny MP mbola manontany hoe oviana, efa misoratra eny amin'ny afisy eny hoe ito ny salle dia amin'izao manomboka ny lera dia izao ny fidirana, izao ny daty fa misy manontany foana fa tsy maninona fa veriko eto foana hoe amin'ny samedi 28 mars samedi 28 mars zao ao amin'ny Lune d'Or Villa Be misy ny soirée-tsika au grand complet. Izay le izy maka ny commentaire nareo, afaka mametraka fanontaniana ihany nareo fa izy teneniko izay za tsy dia mpanao direct loatra fa androany mba malahelo anareo koa ny tena marina, malahelo anareo koa dia mba te hiresadresaka. Tonga avy Maurice qui joli era misy manafatra dia tonga Maurice zao nanao vacances fotsiny any tany fa maniry ny hanao soirée koa za rehefa misy manafatra. Bonjour, bonsoir. Nareo koa aloha misy tsy sérieux Linako fa maro za. Fort Dauphin zay tsy fa tamin'ny 2012 nanaovako spectacle tany farany 2014 koa raha mpo avy avao rehefa mahita andrisa dia mahatsiaro. Dia ankoatran'izay soirée zay iny zany tsy adiniko mihitsy ny fisaorana iny satria hitako be nareo hoe za tsy namoaka nouveauté mihitsy, tsy hitahita mihitsy, nefa nareo mbola hitako hoe mankafy an'le hirako, mankafy ny zavatra ataoko, dia tena hoe misaotra betsaka nareo rehetrarehetra amin'izay fitiavana zay manome motivation anahy foana le izy, manome motivation be anahy le izy satria indraindray anao misy fotoana ianao ohatrany hoe leo aloha mbola tsy te hanao mihitsy azany, mbola tsy te hira mihitsy azany, mbola tsy te hakatsehatra mihitsy zany, fa
rehefa mahita anareo miteny hoe zay mbola miandro ianao, zay mbola tianao ianao ne mbola be mpakafy dia iny indray dia mahazoto dia motivé automatique indray za hoe aleo ihany manohy. Salut master Manjabe. Beauté naturelle. Naturel mihitsy izy eto. Naturel. Misy olona koa zany tsara tarehy rehefa manao ohatra hoe atao maquillage izy dia tsara tarehy be. Fa za rehefa atao maquillage ohatra ny miova tsy haiko izay dia ohatra ny hoe tsy sahako ilay manao an'ilay izy loatra. Tsy haiko hoe za angamba no tojo-olona tsy tena hoe mahay an'ilay izy ve. Tadindreo hoe za tsy tamin'ilay clip voalohany. Ianao koa izay tia Maurice misy firy zany izao nareo mijery anahy io fa tsy hitako. Averiko ihany ilay izy ho an'ilay izay tonga farany azadino ny soiréntsika amin'ny samedi 28 mars ao amin'ny lune d'or Villa-Be dans le 91 io Iarahantsika amin'ny Ninas au grand complet dia iarahana amin'ny association AS Baobab 5e anniversaire an'zareo ilay izy dia voninahitra lehibe ho anahy moa izany no hoe hihira eo ho an'zareo tsy ho an'ilay mpakafy rehetrarehetra ihany koa Lasa aloha fa zay artiste anisany le fiteny somary kasokasoka foana fa iny tsy mety, iny tsy miala fa dia kasokasoka hatrambola manahirana anahy izy io fa efa naturel moa dia tsy hita hoe atao ahoana. Bonjour sady bonsoir. Ahoana mba tantarao vaovao ainy, inona vaovaonareo, inona ny malaza? Adiniko marina misy hirako izay vao vitako il y a 2 semaines izay vitako audio vitako studio. Efa nalefako publication tao ihany ny inona moa ny patipaty keliny dia za moa zany efa zatra an'izay za tsy dia mamoaka audio zany rehefa misy raha vaovao fa ny anahy tonga dia clip ny anahy no ataoko dia izay mahatonga ilay somary hoe elaela kely fa raha ohatra hoe efa navoakako ilay audio dia efa tokony efa hainareo angamba izy izay fa ny anahy aleoko ataoko clip mihitsy, clip direct mihitsy. Voilà. Dia izay zao fa manao répétition farapito izay manao répétition générale miaraka amin'ny musicien rehetrarehetra. Sary fotsiny. Zazakely manao lasieste, raha tsy izany ve za afaka manao en direct teto fa raha tsy nanao lasieste izy dia tsisy zava-bita mihitsy teto. Izay no en direct androany ry izy mianakavy dia misaotra betsaka anareo misaotra betsaka anareo izay niditra nitafatafa tamiko fa aleo angamba antsika amin'ny fotoana manaraka mihitsy vao hoe tena hoe mitafatafa
tafatava tena hoe elaela satria androany juste hoe mba hanaonao pub kely le soirée amin'ny samedi fotsiny. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra, mankasitraka antsika rehetrarehetra izay mijery an'ity en direct keliko ity androany a. Dia mampanantena anareo foana hoe hanome zavatra tsara ho anareo foana, hanome kanto, izay no malaza azy, hanome zavatra kanto anareo foana, zavatra hoe moa izany zavatra tsara ho anareo mpankafy foana ako. Izay moa izany amin'ny tanjona. Bon, izay izany fa dia averiko farany tena farany indray a. Tongava maro tsika rehetrarehetra iarana amin'ny association Baobab ao amin'ny Lune d'Or Villa Be dans le 91 io soirée miaraka amin'ny groupe Ninas au grand complet. Dia tongava maro daholo fa tena hoe tsy hanenina nareo fa ohatrany mahazatra manome zavatra tsara avy aty aminay foana izay tsy homona aminay nareo hiaraka hiritsika, hiaraka kasaritsika, hiaraka hitafatafitsika tonga ao dia manentana anareo rehetra mba ho tonga maro daholo amin'ny fotoana io. Dia izay dia bisous be daholo.